misy an'izany atao hoe GEFRAS zany. Miteny anglisy izy io Global Forum for Rural Advisory Service izy. Dia natsangana izy io tamin'ny taona 2014 ary ny tena antony nananganana azy moa zany dia hoe mba afaka hiaro sy raha ny tena marina zay le leadership moa zany dia hoe hisolo an'ireo rehetra zay hisolo toerana an'ireo rehetra zay manao zay resaka conseil zay eny anivon'ny tontolo ambanivohitra sy ao anatin'ny fampandrosoana zay tontolo ambanivohitra izay. Zay ny nananganana azy. Raha ny vinan'io GEFRAS io Global Forum io zany dia hoe ireo les services de conseil rehetrarehetra milieu rural dia tokony hanampy arak'izay azo atao amin'ny fanalana ny resaka tsy fahampitsakafo ary ny resaka fahatrana eran'izao tontolo zao. Ka ny vina tamin'izany moa dia ny hoe mba tena araky ny tokony ho izy zany fa ady amin'ny tsy fahampitsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana zany fa tsy hoe mandehandeha fotsiny ary mba tena aharitra fa tsy mandalo fotsiny ihany akory. Raha ny fipetraka io forum mondial io zany satria zay le global forum azy dia ny mpikambana ao anatiny zany dia eran'izao tontolo zao mazava ho azy dia somary singanina moa hoe aona ny eo amin'ny lafiny sehatra moa zany na ny ara-panjakana na ny tsy miankina na ny amin'ny société civile dia ao ihany koa ny hoe ireo eo anivon'ny faritra isan-karazany zay ho hitantsika eo ny cas anankiray moa zany dia ny aty Afrika fa dia eran'izao tontolo zao mihitsy dia misy faritra isan-karazany zay mikambana ao anatiny io. Dia be dia be ny mpikambana hatramin'ny ino moa ty fikambanan'ny mpamokatra ny ireo mpisehatra rehetrarehetra eo anivon'izay fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zay na ny eo amin'ny lafin'ny fikarohana na ny eo amin'ny lafin'ny fanabeazana na ny eo amin'ny lafin'ny filazam-baovao ihany koa ara dia tafiditra ao anatin'ny daoly. Mahita daoly ve aloha fa sao dia mila vakina ihany le izy mantsy fa tsy aza dia za ihany no henona fa ampiasao ihany koa ny maso. Ny tena asany andrasana sy ny faritana tamin'izay zany dia ny hoe io GEFRAS io dia natao hiaro arak'ilay voalaza teo sy ilaza ny mombamomba an'izay le service de conseil zay rehefa misy ny ady-hevitra na amin'ny lafin'ny politika zany na eo amin'ny lafin'ny investissement amin'ny lafin'ny fampiasam-bola angamba raha zay ny tena mety malaza azy ihany koa amin'ny lafiny anankiray. Faharoa ny zavatra tena andrasana aminy ihany koa dia ny hoe ireo le fomba andrafetana ny politika dia tokony avy amin'ny alalana zavatra tena misy zay le hoe données probantes angambany fa tsy zavatra foroporonina fotsiny. Dia io moa ny voalaza teo aloha le SCR zany azy dia hoe service de conseil rural. Ary ny fahatelo dia ny fanamafisana ihany koa ny ireo le mpisehatra rehetra izay mandray anjara ao anatiny zany service de conseil rural zay. Aleo tononona amin'izay ihany izy fa sarotra ny fandikana azy fa dia zay zay angamba me mazava kokoa. Raha ny zavatra ataon'io forum io zany io GEFRAS io dia maromaro ihany
raha tonoiny fotsiny izy de hoe mikarakara izy ohatra fiaonana, manao ny atelier, conférence isan-karazany, manao ihany koa fampitana ny information, ny fototra ao anatin'izay le hoe fampiaonana zay. Ka ny tena zavatra misongadina indrindra dia isa-taona zany misy fiaonam-be zay omanina sy ataon'io global forum io dia azo lazaina hoe iny ny tena fitaovana anaovany an'ireo le asa voafaritra ho ataon'ireo le fampiaonana, ny fampitam-baovao sy ny sisa isan-karazany dia indrindra ny hoe fanakalozana amin'izay resaka service de conseil rural zay amin'ireo le mpisehatra rehetra ary ihany koa ireo zay avy any amin'ny faritra isan-karazany eran'izao tontolo zao tafiditra ao anatin'io fanaovana ny service de conseil rural io. Fa ao anatin'io global forum io araka le lazaiko teo de misy sampana maromaro isaky ny faritra na iraisam-paritra. Dia aty Afrika zany de misy indray ny atao hoe African Forum for Agricultural Advisory Services, AFAS. Ny antony ilazana an'izay rehetra de hoe izay ny ifandraisantsika. De raha hitanareo teo hoe tamin'ny 14 no natsangana le GEFRAS, le Global Forum, tamin'ny 12 kosa no napetraka ty AFAS ty. Mety azagaga kely nareo fa tamin'le GEFRAS izy hoe service de conseil rural, fa ato amin'ny AFAS ndray izy tsinona agricultural advisory service de novandra la hoe service de conseil agricole. Fa raha ny tena marina mitovy ihany ireo hitantsika ary amin'ny farany, ary amin'ny farany ery inona avy zany. De raha ny tena tanjona nametrahana azy de ny hoe mba ampifandray an'ireo le mpisehatra rehetra eo amin'izay lafiny zay fanaovana an'izay service de conseil agricole zay ao amin'ny firenena, amin'ireo firenena zay mpikambana ao anatin'ny ty forum ty. De araky ny efa anarany io moa zany de African Forum, dia ireo firenena zay tafiditra ao anatin'io hetsika io zany de mpikambana ao anatin'io AFAS io daholo. Anisan'izany itsika malagasy tamin'ny nananganana ny FCA zay mbola ho hitantsika moa rehefa avy eo. Raha somary fitinina kely fotsiny de ny hoe ny eto Afrika indrindraindrindra zany dia manana tanjona anankiray, ary tsy vitany hoe tanjona anankiray fa namolavola paikady anankiray, programme anankiray mihitsy de le antsoina hoe programme pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDDA moa ny fanafoezana azy. Dia io zany ny fanarahany tany afrikanina rehetra hoe io ny tokony ho arahana amin'izay fampandrosoana ny tontolon'ny famokarana sy ny fambolena ty Afrika zay. Ao anatin'io PDDA io dia misy voafaritra daholo zany ny zavatra rehetra tokony ho atao. Dia misy fototra efatra izy io. Zay raha mbola iverena de mbola lavalava ihany, fa ny tsara ho fantatritsika fotsiny de ny fototra anankiray amin'ireo efatra ireo, izay indrindra le fototra fahaefatra, dia sahana manokana ny resaka fikarohana eo amin'ny lafin'ny famokarana ary ny fanapariahana sy ny adoption le teknolojia mihitsy zany tsy voatery hoe ny vokatry ny fikarohana ihany fa
rehefa misy teknôlôjia tokony ampiarina amin'izay développement ny agriculture zay dia voafaritra ao anatin'io fototra fahaefatra io. Ary dia raha ny tena marina zany dia io fototra fahaefatra io no tena mibaiko ny io le développement de l'agriculture. Mbola misy rafitra anankiray nefa ny tena nametrahana an'io ao anatin'izay le PDDA zay dia misy an'ilay atao hoe Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA. Io FARA io no tena nanakinana an'io le pilier fahaefatra io. Tompon'antoka zany amin'ny fanatanterahana an'io, ary tsika eto dia miasa ao anatin'izany fa tsy hoe zava-baovao koa zany fa fahafatsahivana fotsiny. Ka raha tena aravina zany izy dia hoe misy an'io PDDA io programme de développement de l'agriculture io zay nakinina amin'ny FARA ny fototra fahaefatra, ary nefa dia izay fototra fahaefatra zay no tena ifitoran'ny asan'ny afasy ihany koa. Dia raha fehezan'izay rehetrarehetra zay dia hoe miara-miasa akaiky zany ny afasy sy ny FARA amin'ny fampandrosoana zay resaka famokarana sy fambolena zay aty Afrika, fa tsy hoe namaritra zavatra vaovao indray akory ny afasy fa zavatra efa mipetraka no tohizany. Dia tao anatin'izany zavatra rehetra zany no nananganana ny FCA na ny Forum du Conseil agricole teto Madagasikara. Raha somary verenana tsotsotra hoe ohatry ny ahoana zany io FCA io eto amintsika, dia arak'izay hitanareo zao dia hoe resaka plateforme izy io zay natao hiaonana, hifampidinihana, hifanampiana ary ny ireo mpisehatra rehetra dia tsisy avahana fa na amin'ny sehatra inona na amin'ny sehatra inona zany na tovy amin'ilay taria ambony ihany na miakina amin'ny fanjakana na tsy miakina amin'ny fanjakana na ny amin'ny société civile, fa rehefa mandray anjara sy mitondra fanampiana ho an'ny fandrarahana ho an'ny mpamokatra dia efa zay no nametrahana azy mba ny fomba hiasany zany. Dia arak'izay zany dia maro lafy izy io arak'ilay lazaintsika teo na hoe mpisehatra rehetrarehetra, ary dia arak'ilay voalaza teo ihany koa rehefa mandray anjara ao anatin'izay ilay fampiroboroboana izay le conseil agricole zay fa ny tsy ara-hosoritana eto fotsiny dia hoe mpisehatra zay tena miasa eto Madagasikara, fa tsy any ivelany ihany fotsiny izy no milaza hoe manao an'io atsika eto Madagasikara, fa tokony anana bazy eto Madagasikara zany ireo mpisehatra ireo. Raha ny zay rehetrarehetra zay ny naravina dia araka ny nananganana azy tamin'ny taona 2014 dia natao fikambanana, tsy natao hitady vola akory io, zay le abus non lucratif, ary dia amin'izay le fikambanana zay dia misy lalàna moa zay mamaritra azy dia eo le ordonnance 60/133 zany zay ny atao amaritana ny tia FCA ty. Sary fotsiny io tamin'ny fiaonana tany aloha zany. Raha ny tantarany dia efa tany amin'ny taona 2012 izy ity niketriketrehana, ary dia efa nisy fampiaonana tamin'izany zay nahafahana namory mpisehatra teo any amin'ny 30 maherihery tany tao anatin'izany zay tany amin'ny ministera sy ny resaka fambolena, ny tontolo iainana sy ireo ONG isan-karazany ary ireo association sy opérateur privé resaka vulgarisation moa tamin'izany mbola
namaritana azy dia nisy comité zay efa natsangana tamin'ny février 2012 ny eritreritra ny hoe ahoana ny tena anaovana an'ity resaka conseil agricole ty eto amintsika toy zany ny volana marsa ihany koa mbola nasiana fampionana indray mandeha fa tio ndray zany de neritreretiny hoe tena le conseiller zay aloha natao fototra tamin'izany le conseiller na le antsoina hoe vulgarisateur zay natratra teo amin'ny fitopolo mahery teo no tafavory tamin'izay ny somary ohatry nangingina kely teo de ny taona 2014 indray de niverenana an'ireo lansena ary teo zany tsika de efa azo atao hoe nahazo ny fanampiny tao amin'ny afasy am'izay amin'ny fananganana ny TFCA ty fa tsy de hoe nandeha rery le tany amin'ny 2014 mantsy de tena nandeha rery fotsiny aloha hoe ahoana ny tokony ho atao fa tonga taty mihitsy zareo tao amin'ny afasy zany tamin'io avril 2014 io amin'ny hoe fanampinatsika tamin'le fananganana an'ity FCA ty ny volana juillet moa dia natsangana ny conseil d'orientation dia io zany tena namolavola sy nandrindra ny hoe ahoana no iofficialisena azy dia ny octobre 2014 zay mety efa maro tamintsika no nandray anjara tamin'izay dia nisy ny officialisation ny FCA zany hoe mijoro officiel am'izay ty forum de conseil agricole ty fa hatramin'izay zany de mbola nangingina tany ary ny farany teo moa tamin'ny décembre 2014 dia nisy ny assemblée générale voalohany ary nametrahana ihany koa ny comité mpitantana na ny conseil d'administration zay mamperinasa hatramin'izao mbola ho tany saindra matofolo eo moa rehefa avy eo hoe tamin'ity taona ty zany inona avy ny zavatra natao sy ny zava-pita raha niverenana kely fotsiny de hoe inona zany ny tena asa andrasana amin'ity FCA ty dia mitovitovy amin'le tary amin'ny voalaza tary amin'ny GEFRA sy ny afasy ihany izy fa ty zany resaka eto toerana am'izay resaka national de zay zany le hoe plaidoyer au niveau des instances nationales indrindra amin'ny resaka conseil agricole et développement rural stimuler faciliter les échanges dikan'izay ireo fanakalozana isan-karazany indrindrandrindra amin'ireo mpisehatra tafiditra ao anatin'izany araka le voalaza teo re tena misahana an'izay le fandrarana zay na ny mpikaroka na ny fikambanan'ny mpamokatra ao anatiny daholo dia tafiditra ao anatiny ihany koa no hoe ny resaka famokarana sy ny fanapariahana an'ireo vaovao zay misy na miresaka ara-teknika zany na rehefa misahana ny resaka pratika agricole mitovy ihany koa le resaka fanakalozana dia zay mety mampiasa fitaovana isan-karazany dia tafiditra ao anatin'ny andraikitra zay nifaritana ho ataony FCA ihany koa ny resaka partenariat moa zany na eto toerana na ny any ivelany dia tokony ataony ihany koa zay ampiroborobo azy ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa dia ny hoe ny fanampiana sy ny fanohanana n'ireo fahaiza-manao n'ireo mpisehatra isan-karazany na eo amin'ny refin'ny teknika zany na eo amin'ny rafin'ny fampitaovana sy ny sisa sy ny sisa indrindraindrindra amin'ity resaka teknôlôjia vaovao ity raha ny efa namaritra tamin'ny taona 2014 hoe ahoana zany no paikady ahafahana manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany dia efa nisy zany ny plan stratégique natsangana tamin'izany dia araka ny hitanareo zany dia misy
lafiny anankidimy ny tena fitorana hoe ho atao aloha atao anatin'izay 3 taona zay ao anatiny mihitsy zany tsika zao dia ny voalohany dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpisehatra rehetrarehetra indrindra ireo mpikambana. Ny faharoa dia ny fanamafisana ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'izay mpisehatra zay dia mbola tafiditra ao anatin'izany zao fiaonantsika zao ny resaka fampiasana fitaovana vaovao zay efa nisy maromaro ihany no natao indrindra ny fampitana sy ny fanofanana an'ireo teo amin'ny lafiny zay le resaka teknôlôjia vaovao zay ny resaka développement des politiques dia nandray anjara mavitrikitsika tamin'ny ohatra amin'izany ny amin'ny lafiny famaritana le politika lehibe le PSA moa izany zao PSAEP izy taloha plan stratégique agricole agriculture élevage pêche zay tafiditra ao anatin'ny famaritana zay niarahana amin'ny CADEP raha ohatra moa tsisy ny sampona dia tsy hoe sampona moa zany fa ny fotoana ny mety mifaniny dia ho avy eto Andriamantoa secrétaire général ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana ilazantsika fohifohy hoe aiza ho aiza no misy antsika malagasy eo amin'ny lafiny zay zay PSAEP zay amin'ny lafiny CADEP dia ho hitantsika eo fa nandray anjara mavitrika tamin'izay tsika. Dia ny lafiny anankiray farany fahadimy dia ny resaka arabola sy ny fitantanana dia milaza fotsiny aho hoe misy ny fiaraha-miasantsika amin'ny afasy ohatra amin'izay resaka fanampiana arabola ny FCA zay. Amin'le fahatelo farany dia tsara ihany ny hamaritana azy fa io miteraka resabe sy fangaroana. Inona marina zany atao hoe conseil service de conseil agricole na service de conseil rural. Tamin'le Zefrasy izy rural, amin'ny afasy izy agricole fa mitovy daholo ihany. Raha tonga dia le ato ambany aloha no raisiko. Raha tamin'ny namaritana ny voalohany Zefrasy dia le service de conseil rural zany ny tena marina dia lazaina hoe mitovy amin'le hoe vulgarisation agricole tamin'izany tamin'ny 14. Rehefa nojerena nefa dia hoe raha tena marina le resaka vulgarisation dia ohatrany hoe fa démodé ihany le izy fa lany andro le terme satria nahatonga an'izay fanamariana zay dia ny hoe ohatrany saika mandeha à sens unique le resaka vulgarisation zany hoe manome fotsiny le vulgarisateur manome fa tsy tena misy fanakalozana. Dia zay nefany ny anisan'ny fanavaozana tao anatin'ity conseil agricole et rural ty dia zay le fanakalozana zay fa indrindraindrindra aloha amin'ny voalohany dia hoe faciliter l'accès na ny mpamokatra na ny fikambanana misy azy na ireo mpisehatra hafa rehetrarehetra fa tadiova tafiditra ao anatin'ny mpisehatra amin'izany na acteur du marché aux connaissances, aux informations, aux technologies zany rehetrarehetra zany zany dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe service de conseil fa tsika aza manantena amin'le famaritana azy teny gasy hoe conseil zany dia fanoloran-kevitra fotsiny, tsy hevitra fotsiny ho tompoko fa tafiditra ao anatin'ny daholo na ny fahalalana na ny fampahalalam-baovao na ny ara-teknôlôjia araka ny lazaiko teo na ny resaka tsena. Dia izay le fanakalozana ary dia tafiditra ao anatin'izany ireo sehatra rehetra na ny fikarohana les institutions de recherche
d'enseignement na ny tany amin'ny fampianarana zany ny agro-industrie ary zay rehetrarehetra fandray am'ireo de fanampiana an'ireo mpisehatra rehetrarehetra eo a mba ampiroborobo ny fahalalany ary ny fahaiza manao ny indrindraindrindra ihany koa zay ny mahatonga an'le hoe fanakalozana ny tena misy zany zao ao anatin'ity conseil agricole service de conseil agricole ty fa tsy mandeha ila ohatra n'ilay tamin'ny vulgarisation itsony zay ny famaritana dia efa nijerena tamin'izany ty zao les différentes formes de service de conseil agricole io zany zao de ny afasy mihitsy ny efa namaritra an'io tsy voizay akory nijery hoe inona avy zany fa efa voafaritra tao anatin'ny document ny afasy rehetrarehetra de BDB izy ireo na raha tononikeo amintsika fotsiny hoe diffusion de l'information, les formations et les conseils agriculteurs individuels na groupe d'agriculteurs, le test et l'adaptation pratique des nouvelles technologies en milieu champêtre, l'élaboration et la diffusion d'outils de gestion commerciale pour les agriculteurs, les entrepreneurs locaux, la facilitation des liens aux acteurs du marché, na resaka intrant io na marché financier io na resaka arabola zany na tsy resaka arabola na ny resaka commerce circuits commerciaux fotsiny zao, la facilitation des liens avec le secteur public et le gouvernement zany zany de efa tafiditra ao anatin'ny service de conseil daholo, l'appui au processus de renforcement des institutions, développement d'organisations paysannes formelles et informels à différents niveaux, avis juridiques et fiscaux concernant les contrats, le financement et les droits sur les ressources de production. Hitatsika eo zany fa na amresaka lalàna ara zany avis juridique de tafiditra ao anatin'ny atao hoe service de conseil agricole. Farany mampitovy azy ihany de izy avy no mpisehatra efa hita aloha fa mandray anjara ao anatin'izay service de conseil agricole zay de tiany koa zany dia efa zareo tany amin'ny afasiny namoaka an'ity hoe ireto de efa izy daholo fa sao de misy avahanareo tafiditra ao anatin'izany prestataire de service, les ministères chargés de l'agriculture na les ministères connexes, les organisations paysannes et associations de producteurs, les groupes de la société civile, les entreprises privées d'agro-industrie, les institutions de recherche agricole, les institutions d'enseignement de vulgarisation agricole, les utilisateurs finaux, ni agriculture ni éleveurs, ni acteurs agro-pastoraux, les associations professionnelles, les organisations de mass médias impliquées dans la diffusion de l'information agricole, les institutions de microfinance et les banques. Ça n'est pas mis banque les partenaires du développement et les décideurs. Zay zany tokony ho atao anatintsika FCA daholo fa zay mahatonga an'le hoe entité multipartite tika tokony ho tafiditra daholo ireo rehetrarehetra ireo. Misaotra tompoko.